Alahady fa 14 ny volana Septambra 2022 Alahady itondranambavaka ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara ato amin'ny fiangonan'i Jésus-Christ eto Madagascar. Ampitombinao aminareo ny riavana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jésus-Christ mpamonjy atsika. Dia raitsangana dia sy anome voninahitra ny tompo isika. Ovakitsika ny tantara voalohany toko 720 ny andininy 10 ka hatramin'ny 770. Isaorana ny ianao Jehova, Andriamanitry ny Israely razanay, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Anao Jehova, ny fahalebiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana. Dia izay rehetra ao an-danitra sy ety an-tany. Anao ny fanjakana Jehova, ary anao fisandratana ho lohany ambonin'izy rehetra. Avy aminao ny arena sy ny voninahitra, ary anao ny manjaka amin'izao rehetra izao. Eo an-tananao ny hery sy ny tanjaka, ka eo an-tananao koa ny mampalehibe sy ny mampatanjaka izao rehetra izao. Ko ankehitriny misaotra anao zahay, ry Andriamanitra io sy midera ny anaranao be voninahitra. Amen. Swavana ne pamachata menana ne vijavana ne vaonka sesena sana zufamunzena no lidere lai pamunzisu zesonudera zesonudera zainatami amara zesonudera. Midera sy mankalaza misaotra anao zahay, ry Tompo Andriamanitra io, noho ny soa rehetra nataonao taminay sy ny izao fanompona masina iarahanay manao izao. Aoka ny fanahinao masina ampifantoka anay tanteraka aminao Andriamanitra, rain'i Jésus-Christ tomponay, ka ho voninahitra ao anie izao fotoana iombonanay izao, amin'ny anaran'i Jésus-Christ mpamonjy anay. Amen. Petraka isika riavana. Enoy amin'ny fanajana riavana izao sitrapon'Andriamanitra omena antsika izao. Inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombon'ny fahasoavana? Sanatria izany. Ataontsika izay efa maty ny amin'ny ota ahoana no velona amin'ny andy. Tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ho an'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Koa niarany levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty, tamin'ny voninahiny no andehanantsika amin'ny fiainam-baovao. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehova. Sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony, tady azy amin'ny forehetra. Riavana, tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, andeha iondrika iaiky ifona eo anatrehany. Iombona amin'izao vavaka fifonana izao isika. Ry Andriamanitra tsy to, mpamorona sy mpanavitra anay eo, masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Ndreto izahay mpanota mahantra, manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny elokay rehetra eto anatrehanao.
zahay dia nanota taminao tamin'ny eritreritra sy ny teny ary ny asa sady ny torotoronina sy teraka tamin'ny heloka sy ny fahotana ary noho izany dia tokony ho very sy ho elohina mandrakizay izahay nefa noho ny fahasoavanao sy ny famondramponao lehibe sy mahagaga dia mifona ary miaika eto anatrehanao izahay Tompo mamondrafo aminay Kristy mamelany elokay amin'ny anaranao Jesosy no anandratanay ny vavakay amen. Ho atsika izay bebaka marina riavana raiso izao teny milaza famelan-keloka atolotra amin'ny anaran'ny Tompo izao. Aoka iara-mitsangana isika. Fa ianao kosa ry Israely mpanompoko sy Jakoba izay nofidiko taranaki Abrahama sakaizako. Ianao zay efa notantaniko avy tany amin'ny farany tany ary nantsoiko avy tany antsisiny ka nilazako hoe mpanompoka ianao. Efa nofidiko ka tsy mba nariko. Aza matahotra ianao fa mombanao aho ary aza mierikeika foana fa izao no Andriamanitrao. Mampahery ianao aho sady mamonjy anao. Eny, mitantana anao amin'ny tanana ankavanany fahamarinako aho. Amen. Voavelany elokareo no ho ny anaran'ny masina miderany Tompo. Avana jorovavolombelona isika iara anandratra ny fanekempinoana kristianina, fanekempinoana apostolika iarahantsika rehetra manonona. Mino an'Andriamanitra Jesosy mpanao lanitra sy ny tany aho. Mino an'i Jésus-Christ zanakay tokana tongontsika. Zay tompona tamin'ny fanahy masina nateraka mariny izy nijala no napakontokolako. Numpuna tamin'ny hazo fijaliana matika nalevi nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny tamin'ny fahatelo niakatra ao an-daza mipetraka eo kavan'Andriamanitra Jesosy avy any amin'ny tsara velona sy ny maty mino ny fanahy masina ao fiangonana masina mandeha amin'izao tontolo izao fiangonana ny olona masina famelan-kely fitsangana tena maty ary fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Iroso amin'ny filazana ny raharan'ny fiangonana isika. Apitombon'Andriamanitra amintsika hatrandray avako ny fahasoavana sy ny fiadanana. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika mahatratra ity alahady ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara FJKM ity. Afatra no vakinao atsika amin'ity alahady ity. Riavanao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy Tompo. Lazao amin'ny jentilisa fa Jehovah ny mpanjaka ary azy zao rehetra zao voaorina ka tsy hetsika hitsara ny olona fahamarinana izy. Izany soratra masina izany hoe rabana sapaherezana ary ampifanatreana anareo amin'izao alahady ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara izao.
Misaotra n'Andriamanitra isika fa nahatratry izao alady natokana hitondranam-bavaka ny asa sy ny fitorinan'ny filazantsara izao. Ankasitrahana isika rehetra manoana am-bavaka, arahana asa sy faharesen-dahatra fahasan'ny fiangonana ny fitorinan'ny filazantsara, miainga eto amin'ny fitandremana, tohizany synodam-paritany ary arindra antsika amin'ny alalan'ny sampanasa sy fitorinan'ny filazantsara fobe. Atolotra sady koa ny fisaorana amin'ny fampiakarana ny rakitra amin'izao alady ny sampanasa sy fitorinan'ny filazantsara izao avy amintsika isam-pitandremana. Amin'izao alady ny sampanasa sy fitorinan'ny filazantsara izao ny irazana amintsika fa vita soma tsara ny tafika masony ombonana ataontsika tany Isandra synodam-paritany Matsiatra Soa tao amin'ny tanàna atao hoe Ambondrono ny 8 ka hatramin'ny 17 volana Jolay. Isaorana ny tompo zany, isaorana koa ireo indray anjara ary mbola any an-tanànantsika ny asa fanoizana. Azo antoka fa efa miomana isika hiatrika ny feonam-be ho an'ny feonam-ben'ny evanjelistra sy ny feonam-ben'ny sampanasa sy fitorinan'ny filazantsara dia ny 970, 770 sy 870 ary 870 ka hatramin'ny 120 ny volana Septambra samy amin'ny FJKM Mahagaga Morondava synodam-paritany Menabe fahazavana. Ao anatin'izany rehetra zany dia mampaherentsika hatrany any fanatanterana ny fandaharan'ny fiangonana amin'ny fitorinan'ny filazantsara izay volovaran'ny fiangonana. Matoke fa momba antsika hatrany ny tompo amin'izany asa tanterana izany araky ny voalazany ao Matio 7:20. Dia mpamarana dia mamangy sy manao veloma finaritra amin'ny anaran'ny tompo ho antsika rehetra. Amen. Mirary sory avy. Iroso amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ry havana hialohavan'ny 10 minitra ho an'ny tanora sy ny ankizy. Dia mbola miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo, indrindra ho antsika ankizy sy tanora. Tonga amin'ny anjara fotoana izay natokana ho antsika izao ka mialohan'izany dia andeha hivavaka isika. Tompo ankehitriny dia mahatsapy izay fa tsy diso anjara amin'ny fitiavanao ka omenao ampahampotoana izay fampizarana ny teninao. Dia meteza tompo hiasa ao anatiny amin'ny alalan'ny fanahinao masina ka mba hanjary fiainanao anay tokoa ny teninao. Amen. Sokafy ny baibolintsika rakizy tanora arak'izay hita ao amin'ny Tesalonianina voalohany 5:7-20. Tesalonianina voalohany 5:5-20. Ovakiko zany amin'ny anaran'ny tompona hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Averiko, misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Zao amin'izao fotoana iainantsika izao dia ohatran'ny zavatra vidiana lafo zany misaotra zany. Dia manahirana ny olona ny misaotra ary ny sasany aza raha misaotra dia tsy amin'ny fony akory. Ny ankizy raha omena zavatra dia indraindray baikona vao miteny hoe misaotra na merci vao izay izy vao miteny, fa tena manahirana ny misaotra. Dia tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra nefa izany rakizy tanora fa tokony hisaotra isika amin'ny zavatra rehetra. Tantara kely anankiray. Nisy toerana fitezana be antitra anankiray tamin'ny toerana anankiray. Dia amin'ireny moa zany dia antitra daholo ny ao anatin'ilay toeram-pitezana. Dia ny antitra zany samy manana ny tiany, samy manana ny mahazatra azy, fa ny antitra koa ny be kizitina kely. Dia mikritika namany foana ny fiainany, mifampikritika ao izy, mifanome tsiny ao izy rehetra. Na misy mifo maraina be ny tsy manako taba-torimaso, ny tsy mikohaka manaitra amin'ny alina, ny sakafo mangatsika, mamay loatra ny sakafo. Mangatsika ny andro menimeny izy ireo fa mangatsika loatra. Mafana ny andro menimeny izy ireo fa tokony mbasiana ventilateur fa mafana loatra. Apetaka indray ventilateur, mampikohaka na io. Tsisy zavatra isaorany. Na izay ataon'ilay mpikarakara na ny ataony namany. Dia nesorina ilay mpitantana n'ilay
toerana fitezana be antitra fa tsisy nahafa-po andreto be antitra ireto dia nisoloana olona hafa dia zao tena mila miezaka ianao fa tsy tantin'izy ireo ny sakafo mangatsiaka tsy tantin'izy ireo ny sakafo mafana loatra ny andro mangatsiaka loatra ny andro mafana loatra tokony fampitezana zareo fa mikohaka amin'ny alina dia manaitra ny hafa sy ny sisa eny ary ozy izy ty mpitantana vaovao dia nivavaka izy fa kristianina Andriamanitra o tafio hery ahoana ny ahafahako manome fahafahampo andreto be antitra be da be reto izay samy manana ny heviny ary manana mitiny avokoa fa dia menimeny isan'andro dia nampifiriny be antitra ary to amin'ilay toerana za zany mpitantana vaovao dia izao ny mpafangatahako aminareo mahazo menimeninamiko ianareo manomboka ny premier ka hatramin'ny 29 zany na 30 raha ohatra ka 31 ny farany volana afaka menimeninareo dia afaka manome tsiny fahiakeko daholo fa rehefa tonga ny andro anankiray amin'ny farany volana dia mba hankasitrao kosa dia andao mba hianatra hisaotra isika raha ohatra misy mikohaka amin'ny alina dia andao hisaotra hoe misaotra Andriamanitra fa mbola maheno mikohaka dia kan'izay tsy maty dia rehefa ohatra voadona ianao eny amin'ny lalana satria ny antitra rehefa mandeha dia efa tsy hisy ekilibra fa mety mivilana dia mifandona zany dia efa mahatezitra ny hafa dia misaotra hoe matoa mbola voadona ka maheno voadona dia mbola ao anatin'ny velona zany dia mangatsiaka ny sakafo misaotra n'Andriamanitra fa za sady tsy nitady volana tsy nahandro nefa manana sakafo na dia mangatsiaka azy dia mahamaindray ny sakafo misaotra n'Andriamanitra fa nahazo sakafo ho andrasako kely io aloha angatsiaka zany hoe avadika ho miabo avokoa zay rehetrarehetra miseho dia raha ohatra misy mibedy anao dia hoe misaotra n'Andriamanitra fa hay za mbola misy miara-monina amiko dia afaka manitsy sy mananatra dia afaka mibedy eny ary mifanaraka raha ivolana ny menimenina dia enona eo tonga ny farany volana dia androany zany le andro fisaorana dia nisaotra ny meme izy rehetra ny arivo ohatrany mba hafandray ny andro iny fa tsy isy kizitinjitina mangataka izay aleo atao isa-tapa-bolana le fisaorana tsy maninona eny ary dia ny ainana ohatrany tsy andro le isa-tapa-bolana mangataka izay aleo atao isan-kerinandro dia andao reny fiainantsika atao feno fisaorana dia isan'andro dia avadika ho miabo avokoa ny zavatra rehetra ka misaotra dia lasa nafinaritra ny fiainana tao amin'ilay toeram-pitezana be antitra zao raka izy tanora sambatra isika amin'izay rehetra metrahan'ny tompo atsika ary indrindra sambatra isika fa kristianina dia andao hisaotra ny amin'ny zavatra rehetra dia aza mijery zavatra mihibana negativa mandraka rehefa fa andao hijery miabo ho voninahitr'Andriamanitra dia hianatra ampianatra ny namantsika koa hisaotra amin'ny zavatra rehetra ao anatin'ny taom-pianarana zao dia misaotra amin'ny goûter vitany ray aman-dreny misaotra fa mbola mpianatra ianao misaotra ny amin'ny zavatra rehetra dia ho antsika rehetra misaotra satria mbola afaka mitory ny filazany tsara hivavaka isika tompo misaotra anao izay fa afaka ny aina sy ny velona ary nandreny teninao dia ampianaro izay mahay misaotra ka ho tanora sy ankizy ho feno fisaorana anao Andriamanitra amen. Tonga eo amin'ny fivakin'ny soratra masina isika mialohan'izany dia andeha isika hivavaka aloha ry tompo Andriamanitray misaotra midera mankalaza anao izay fa tonga ny fotoana izay amakina ny tenin'ny soratra masina teny izay manitsy anay eo amin'ny fiainanay teny izay entinay hiainanay mandritry ny androm-piainanay koa mangataka ny fanahinao masina ary izay tompo irotsaka aminay tsirairay avy raha maki ny teninao izay dia ianao no hiaraka aminay raha hiaino izany teninao izany izahay dia sokafo ny fonay mba ho tanolonaka hiasan'ny teninao ny mpanomponao hitory ny teninao ihany koa dia ianao no
ameny vavany izay teny tianao hoentina amin'ireto vahoakanao ireto. Koa misaotra Tompo. Amen. Raiso ny baibolinareo ao amin'ny fanekena taloha dia ny tantara faharoa toko faharoapolo. Tantara faharoa toko faharoapolo. Raisitsika ery amin'ny andininy faharoapolo atsahatra andimy ery amin'ny hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Amin'ny anaran'ny Tompo, ary ny fomaraina koa izy dia niaingana ka nenefitry ary noho nivoaka izy dia nitsangana teo Josafata ka nanao hoe: mihaino ahy ry Joda sy ianareo ry mponina any Jerosalema. Mino any Jehovah Andriamanitrareo dia ho tafatoetra ianareo. Minoa ny mpaminaniny dia ambinina ianareo. Ary rehefa niara-ny hevitra tamin'ny olona izy dia nandre ny mpihira ho an'i Jehovah iterany amin'ny fiaingona masina. Raha nivoaka eo anoloan'ny olona efa vahoomana iady ka na hoe: miderahan Jehovah fa mandrakizay ny famindrampony. Ary raha vao nanomboka nioby sy nidera ireo dia nasiany Jehovah otrika ameliny taranaky Amona sy Moaba sy ny avy any tendrombohitra Seira izay avy amely any Joda. Ka dia resy ireo dia nitsangana ny taranaky Amona sy Moaba namely ny avy any an-tendrombohitra Seira ka namono sy nandringana azy. Ary noho ny voaringana ny mponina tany Seira dia ny fandringana kosa izy samy izy ihany. Hotoizantsika ny famakiana ny soratra masina. Filazantsara araka ny Matthieu toko 7 andiny 7 hatramin'ny 1:30. Matthieu toko 7 andiny 7 hatramin'ny 1:30 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho niala teo Jesosy dia nisy jamba roa lahy nanaraka azy sady niantsoantso hoe: mamindrafo aminay ry zanak Davida. Ary rehefa niditra tao an-trano izy dia nanatrina azy ireo jamba. Ary Jesosy taminy: mino va ianareo fa mahay manao izany aho? Dia hoy izy taminy: eny tompoko. Dia nanendriny masony izy ka nanao hoe: tongava aminareo araka ny finoanareo. Dia nahiratra ny masony. Ary Jesosy namepetra azy mafy ka nanao hoe: tandremo mba tsy ho fantatr'olona izao. Kanjo noho niala teo izy roa lahy dia nampiely ny lazany tamin'izany tany rehetra izany. Faranantsika ny famakiana ny soratra masina. Epistily ho an'ny Romanina toko 10 ny andiny 5 hatramin'ny 10. Romanina toko 10 andiny 5 ho faranana hatramin'ny 10. Fa Mosesy nanoratra milaza fa izay olona manao ny fahamarinana avy amin'ny lalàna no ho velona amin'izany. Fa ny fahamarinana izay avy amin'ny finoana kosa manao hoe: aza milaza ao am-ponao hoe iza no hiakatra any an-danitra, dia ny ampidina ny Kristy izany, na iza no hidina any amin'ny lalina, dia ny ampiakatra ny Kristy avy any amin'ny maty izany. Fa ahoana no lazainy? Eo akaikinao ny teny, dia eo am-bavanao sy ao am-ponao. Dia ny teniny amin'ny finoana izay torinay, satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompoampivavanao ianao, ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjeny ianao. Fa amin'ny fo no inoana azahoana fahamarinana, ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Amen. Ray masino manamasina tena fahamarinana. Amen. Olay favaky sika ravana.
Andriamanitra tomponay eo tonga ny fotoana izay andrenesana ny afatra avy amin'ny teninao, ny fahazavan-tsaina avy aminao ny irina indrindra ka ny fananao masina hiasa ty anatinay hanazavanay mba hanananay fahazavan-tsaina hatakarinay ny sitraponao. Izay feo rehetra tsy avy aminao dia aoka tsy ho renesinay akory. Mitenena Jehovah fa vonainao anao zahay. Amen. Mbola mpitombona amintsika mandrakariva riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy-Kristy tompontsika. Ity alahady ity dia alahady natokana hitondranam-bavaka ny sampanasa asa fitoriana filazantsara manerana izany ny FJKM. Alahady ihany koa mbola himpanjinantsika ny lohahevitra izay fanatomboka tamin'ny alahady teo, ny lohahevitra manao hoe velon'ny finoana ny mpino. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny avatry ny tompo dia izay hita ao amin'ny Romanina 10 ny 7 sy ny 10. Romanina 10 ny 7 sy 10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Satria raha manaiky an Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Fa amin'ny fono inona ahazoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena ahazoana famonjena. Ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika eto dia tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fanazavan-kevitra nataon'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana. Rehefa tao anatin'ny fanontaniana izay nanahiran-tsaina ny fiangonana, fanontaniana manao hoe mbola manana zo hahazo famonjena ve ireo jiosy izay nifikitra tamin'ny fivavahana ka nandao ny drafim-pamonjen'Andriamanitra ao amin'i Jesosy-Kristy. Zany ny fanontaniana nipetraka tamin'ny jiosy, ny jiosy izay fantatsika tsara fa tsy nino an'i Jesosy-Kristy ho mpamonjy, ny jiosy izay fantatsika tsara fa mbola niandry ny Mesia antenaina hamonjy ka mbola andrasana mandrakandroany aza moa. Fa etsy andaniny koa misy ireo kristianina izay efa nandre ny filazantsara fa tsy miaina ny filazantsara araka ny tokony ho izy, ka mbola nampanontany koa manao hoe marina ve ny famonjena azon'izy ireo, na mbola tena azo antoka ve ny iainan'izy ireo ny famonjena. Petraka izany fanontaniana izany ny amin'ireo jiosy izay na dia tia fivavahana azy dia tsy afaka ny sitraka ny asa-pamonjena. Ny adi-hevitra sy ny fifanazavan-kevitra lava be ao anatin'ny bokin'ny Romanina dia mamaly izany, fa indrindra ny 7, 10, 1, izay tena hitondrana n'izany fanazavana izany ka nipetrahany fanontaniana hoe mbola afaka misitraka famonjena ary ve izy ireo. Valintsotra avy amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia ny hoe eny, afaka misitraka ny famonjena izy ireo. Nateo azy zany zavatra rehetra izay nitrango izany, nateo aza ny fandaozan'ny jiosy ny drafim-pamonjen'Andriamanitra tao amin'i Jesosy-Kristy, nateo aza ny zavatra ny famaofao teo amin'ny fiarahamonina ka nandaozan'ny olona ny filazantsara, dia mazava ny valiteny eto, eny mbola afaka misitraka ny famonjena izy ireo. Roviana nefa, izay ny fanontaniana. Ny valintsotra dia ny hoe raha mino dia afaka misitraka ny famonjena. Zany no voalazan'ity 7 sy 10 izay resantsika eto ity, ny finoana no azahoana ny famonjena. Fotom-pampianarana izay mazava sady amafisy ny fiangonana mandrakariva ny amin'ny hoe ny finoana no azahoana ny famonjena, fa tsy ny asa izay atao tahaka ny anjiosy izay niezaka nitandrina ny lalàna. Fa ny tena fanontaniana koa zany dia ny hoe finoana inona nefa la azahoana ny famonjena. Ny lohevintsika manao hoe velony ny finoana ny mino. Ny fanontaniana hoe ohatrany ahoana kay le hoe finoana velona ka mamonjy mahavelona. Zany fanontaniana zany no mitondra antsika ao anatin'ny lohevitra manao hoe afaka misitraka ny famonjena isika, velony ny finoana isika noho ny amin'ilay famonjena nataon'i Jesosy-Kristy araka ireto hevitra manaraka ireto. Voalohany, velony finoana ny mino
rehefa manaiky an' Jesosy ho tompo ny finoana ananany. Velo ny finoana ny mino rehefa manaiky an' Jesosy ho tompo ny finoana ananany. Somary mampisalasala ihany zany fomba fanazavan-kevitra zany rehefa miteny hoe manaiky an' Jesosy tompo ny finoana ananany. Fa ny tena hevitra zany dia ny manao hoe ny finoana dia fanamafisana sy fanamarinana fa i Jesosy Kristy no inoana. Hoy ny andininy fahasivy tapany voalohany amin'ny anaran'ny tompo. Satria raha manaiky an' Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao. Ary eo amin'ny tapany farany amin'ny andininy fahafolo koa dia mbola misy manao hoe amin'ny vava no anekena ahazona famonjena. Noho izany ny teny fanalahidy eto amin'ity teny ity dia ny teny hoe manaiky. Ka ny mino eto zany dia ny manaiky an' Jesosy ho tompo. Sao anefa tsy maintsy resahana. Ny teny hoe manaiky an' Jesosy ho tompo resahana eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia atakarana ny reto hevitra telo misongadina tsara reto. Ny voalohany, ny manaiky an' Jesosy ho tompo dia mijoro ho vavolombelona. Zany hoe manambara pahibe maso. Zany hoe manambara ho hitan'ny olona rehetra tsy akinafinafina fa i Jesosy no tompo. Zay no hevitra fototra voalohany ao anatin'izany hoe manaiky an' Jesosy ho tompo zany. Ny faharoa dia ny maneho safidy mazava fa i Jesosy lay tompo zay tompoina. Satria mipetraka ny fanontaniana, manaiky an' Jesosy ianao fa iza ilay Jesosy tompoinao. Ary eto zany dia ny valiny mazava dia hoe Jesosy Kristy tompo. Ny synodina lehibe natrehantsika farany teo dia mbola nanamafy ao amin'ny andininy fahadimy amin'ny zavakendrena ka nanamafy manao hoe Jesosy no tompo sy Andriamanitra. Zany hoe ilay Jesosy zay tononona ho tompo dia ekena ho Andriamanitra. Zay mantsy ny fahavazan'ny Jiosy zay tsy nanaiky an' Jesosy ho Andriamanitra ka dia nilozany ny drafimpamonjena izy. Fa eto zany dia mazava lay safidy hoe iza lay tompo inoko, Jesosy lay tompo inoko. Ary ny fahatelo ao anatin'io hevitra io dia zao fanamarinana. Fa i Jesosy mihitsy le izy fa tsy zavatra hafa. Fanamarinana zany hoe atao ho marina fa ilay lazainy ny filazantsara no ekeny ny vavako. Zany no atao hoe manamarina. Mialatsiny aho manao an'ity fomba fiteny ity manao hoe ny teny fototra nampiasaina amin'ny hoe manaiky eto dia ny hoe homologué, zay teny fampiasantsika ankehitriny any amin'ny fampianarana. Hanamarinana ny diplôman'ny olona zay nianatra tany amin'ny sekoly tsy miankina. Amarinina. Ka eto ny fanamarinana dia zao asitsy amin'ny voalazan'ny filazantsara zay ekeny ny vavako. Ka ny filazantsara milaza hoe i Jesosy no tompo dia ny vavako koa miteny hoe Jesosy ilay tompo zay tompoiko. Ao anatin'izany zany ny fahazahoana ny famonjena dia ny fahafahana miteny mazava ny amin'ny Jesosy Kristy ilay tompo ka ijoroana vavolombelona zany. Ekena fa marina zany ary atao safidy mazava fa i Jesosy tsy misy fangarony no tompo ary alahatra tsara amin'ilay filazantsara ny tompo zay tompoina. Zay zany no hoe manaiky an' Jesosy ho tompo. Rehefa zavaina tahaka zany dia mora. Satria mora ny tonga dia miteny hoe mino ianao, dikan'izany manaiky an' Jesosy ho tompo ianao. Fa rehefa milahatra amin'ny zavatsarotra zany dia manjary manahirana amin'izay. Fa rehefa tonga ny zavatsarotra, rehefa marary ny ankizy ao an-trano dia voatery mitady tompo hafa. Rehefa milahatra amin'ireo fampianarana amin'ny famaofao isan-karazany zany dia manjary manahirana amin'izay. Rehefa milahatra amin'ireo fomban-drazana isan-karazany zany dia manjary manahirana amin'izay. Satria manjary misy tompo hafa. Rehefa aty am-piangonana dia Jesosy no tompo. Fa rehefa tonga ny vanim-potoanan'ny Septambra sy ny volana dia lasa misy tompo hafa zay tompoin'ny olona. Ary eo anatin'izany no amerena ny tenin'Andriamanitra antsika indray hanamarina ny amin'izay inotsika sy azahoantsika ny famonjena. Fa ity tenin'Andriamanitra ity dia mampatsiaro. Tena azo atao ny mahazo ny famonjena. Amin'ny fomba hoana? Amin'ny fanekena sy amin'ny fanamarinana
amin'ny fijoroana ho vavolombelona sy amin'ny fahafahana manaiky marina ny safidy fa i Jesosy tsy misy fangarona no hotopoiko sy ekeko ho Andriamanitra. Ry malagasy havana, ao anatin'izao fotoana mampifangaro ny zavatra rehetra zao, ao anatin'izao fotoana zay mbola isiny ny Andriamanitra hafa isan-karazany zay miseho zao, mipetraka ny fanontaniana, mbola manana zoa azo famonjena ve ny malagasy rehetra zay nampifangaro an'izany Andriamanitra rehetra zany valiny tsotra? Eny, manana zoa hahazo ny famonjena isika rehetra. Amin'ny fomba ahoana nefa? Amin'ny fanekena safidy mazava hanaiky an' Jesosy Kristy ho tompo sy Andriamanitra, ka hijoroana vavolombelona amin'ny vava sy hitenenana pahy be maso fa ny safidy an' Jesosy Kristy tompo aho, ary tsy asiako Andriamanitra hafa intsony afangaroko azy. Zay ny voalohany, rehefa manaiky an' Jesosy ho tompo. Ny faharoa, rehefa mandray ny asa mpamonjen'i Jesosy lay tompo. Rehefa mandray ny asa mpamonjen'ilay Jesosy tompo. Hoe ny tapany faharoa amin'ny adiny fahasivy miverina ato amin'ny tenin'Andriamanitra tsika, ny tapany faharoa dia manao hoe ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Ny voalohany zany, rehefa manaiky an' Jesosy ianao dia vonjena ianao. Ny faharoa, mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Eto zany ilay fanekena andresantsika teo dia mivadika asa amin'izay, ka ny asa tanterahana dia ny manaiky fa ilay Jesosy zay tompo ekeko ho Andriamanitra dia efa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty. Ao anatin'ity teny hoe natsangana amin'ny maty ity zany no misy ny teny fanalahidy amin'izay fotoan'izay. Ka inona ny zavatra tena ambara ao? Ny zavatra ambara dia zao, Andriamanitra no efa nanangana azy tamin'ny maty. Hoentina milaza fa asa nataon'Andriamanitra no azahoantsika ny famonjena. Andriamanitra no efa niasa tao amin'i Jesosy Kristy. Zay ny zavatra voalohany, tena asa nataon'Andriamanitra nanolorana antsika ny famonjena. Fa ny zavatra faharoa ao anatiny dia zao, ilay Jesosy tompo dia natsangana tamin'ny maty. Ilay Jesosy tompo dia natsangana tamin'ny maty. Milaza ny fahefany zany, ny fahefan'ilay Andriamanitra zay miasa, fa milaza ihany koa ny fahefan'ilay Jesosy Kristy nandresy ny fahafatesana, ka ilazana fa efa maty ny fahafatesana. Maty ny fahafatesana, eny. Amin'izay fotoan'izay, ny zavatra lazaiko, ilay fahafatesana tambin'ny ota. Ilay fahafatesana tambin'ny ota, ka efa maty zany, ilay ota. Noho ny amin'ny asan'Andriamanitra, no vonoin'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy ny ota. Noho zany izay rehetra manaiky an'i Jesosy Kristy dia maty ny amin'ny ota koa izy. Asan'Andriamanitra ho aminy izay manaiky an'i Jesosy Kristy ny mamono ny fahotana. Fa matoa maty Jesosy Kristy dia nisy rana latsaka io ny fampianaran'ny soratra masina teo amin'ny hazo fijaliana, ka io rana latsaka io no manadio antsika indray ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, hoy ny soratra masina. Io fanadiovana io mbola asan'Andriamanitra ihany koa. Ny hoe mino an' Jesosy amin'ny fonao zany eto dia manaiky sy mandray ho ao anatinao zany asa nataon'Andriamanitra, nanafoana ny herin'ny ota, nanafoana ny herin'ny fahafatesana sy nanadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra izany. Asa ataon'Andriamanitra zany. Fa ny finoana ny Jesosy Kristy dia ny fandraisana an'izany asa zany sy antefa atao anatiko ka mahatonga hadio indray. Ny fanekena ny asan'Andriamanitra. Raha mamaky ny Matio teo tsika nanaraka Matio dia nantany ny Bartimeo Jesosy, mino ve ianao fa mahavita an'izany aho? Dia hoy ny valiny, eny mino aho. Dia nitanteran'Andriamanitra ny asany tao amin'ilay jambo. Dia tahaka izany koa, mino ve ianao fa mahavita an'izany Jesosy? Manala ny fahotanao, mandio anao sy manamarina anao ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ny fanekenao zany dia mahatonga ny asan'Andriamanitra iantefa eo amin'ny fiainanao ka hisitrahana ny famonjena. Na jiosy izy, na jentilisa izy,
nanandao ny programan'andriamanitra izy tany aloha na efa nizotra tamin'ny asan'andriamanitra izy. Rehefa resahana tahaka izany zany dia mora fa tsarovy fa isika izao sy ny fiainana misy antsika no iresahan'andriamanitra n'izany tenin'andriamanitra zany. Isika izao izay ifangarony ny fampianarana samihafa ka mahatonga antsika mbola mieritreritra mbola mety ihany ve zany famonjeny zany amin'ny anahy. Mahatonga antsika eritreritra za ve dia mba mendrika an'izany. Ny valiny tsotra eny mendrika isitraka ny famonjeny ianao fa mila inonao ka raisinao ho an'ny tenanao ny asan'ilay Jesosy Kristy izay maty teo amin'ny hazo fijaliana. Ry havana, velona ny mino noho ny amin'ny asa-pamonjen'andriamanitra raha azo amboarina an'izany no hevitra dia izany koa ny azontsika anatanterahana azy sy iainana azy. Velona ny mino noho ny asa-pamonjen'andriamanitra, manana zo isitraka ny asa-pamonjena ny olona rehetra izay andrasan'andriamanitra aminy manaiky, izany hoe maneho ampahibe maso sy manamarina ny safidy ary manamarina ny inony milahatra amin'ny filazantsara fa indrindra koa mandray ny asan'ilay Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Raisoary ny asan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy, ekeo ny asa-pamonjeny dia ho vonjena ianao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika ny fiadanany. Amen. Aja kisah
manomboana amin'ny vavaka fangatana isika. Feno fisaorana anao ny fonay ry Tompo Andriamanitra rainay io. Nomenao ity andro alahady 14 volana Septambra ity. Azonay tondram-bavaka ny sampanasa, asa fitoriana ny filazantsara. Izay efa nahazo baiko sy iraka ho amin'izany asa fitoriana ny filazantsara izany, mba tonga ny olona handray ny famonjena amin'ny alalan'ny finoana any Jésus-Kristy. Hampanaiky ny olona fa Jesoa no Tompo sady Andriamanitra, ka hanompony olombelona rehetra. Izay efa ataony fiangonana izany, ny fiangonana zay efa mino an Jésus-Kristy sady manonona izany eo ambavany no miaina ny finoany amin'ny mahavavolombelona azy. Tompo Andriamanitra rainay io, zany no anomezana ho anay ny teny avy ao amin'ny soratra masina fa ao no manambarany Jésus-Kristy. Asaina dinianay ny soratra masina, ao no azonay famonjena raha mandray amin'ny fonay tokoa ny amin'ny asa-pamonjena zay efa notanterahan'i Jésus-Kristy izay. Tompo, ampitomboy ny finoanay. Angatanay amin'ny anaranao Jésus-Kristy, lay tompony finoanay sady mpanefa azy izany. Itona izay mivavaka ho an'ny fiangonan'i Jésus-Kristy eto Madagascar, ny amin'ny asa fitoriana filazantsara zay tanterahiny. Manana izay pitarika anay izay, ny filoha mitarika ny fiangonan'i Jésus-Kristy eto Madagascar sy ireo mpiara-miasa aminy ao amin'ny 𝙃𝙤𝙑𝙗𝙗 mpiandraikitra FTV-AFiFaB, ny mpiandraikitra FTV-AFiFaB rehetra, ny mpanatanteraka rehetra, ny Tonisy ny Italy. Entinay ambavaka aminao Andriamanitro, ho ampahirezinao, toloranao saina mba ho araka ny fonao, araka ny fisainanao Andriamanitra, no anatanterahany fiangonan'i Jésus-Kristy eto Madagascar ny fitoriana ny filazantsaranao. Tsy aharoharo zavatra hafa fa Jesoa avy eo Nazareta, izy no Tompo hotorinay. Mba rehefa tonga izy ahita finoana ety ambonin'ny tany. Tompo Andriamanitra rainay eo, mivavaka izay ho an'ny 𝙃𝙤𝙗𝙗 sampanasa, asa fitoriana filazantsara izay manatanteraka zany asa fitoriana filazantsara izany, na any amin'ny FTV-AFiFaB, na any amin'ny isa-tsinodam-paritany, ny fitandremana. Fantatrao Tompo, ny fiomanany fiangonan'i Jésus-Kristy Madagascar hiatrika ny fionambeny evangelista sy ny fionambeny sampanasa asa fitoriana filazantsara zay ho tanterahana any Morondava amin'ity volana diavinay ity. Efa nampianarina izay, ay ametraka eo aminao ny asanay, ny lalanay, mba ho ianao Andriamanitra tokoa no anatanteraka ireny rehetra ireny. Tompo Andriamanitra rainay eo, heno ivavaka ka valio izahay. Tsy adinay mitondram-bavaka ny firenenay, fa ny antom-pijoroany fiangonana dia hiasa eo anivon'ny firenena, mba hatanteraka ny teny fa sambatra ny firenena zay manana an Jehova ho Andriamanina. Zany tsy mampangina ny fiangonana amin'ny fitoriana ny filazantsara.
mba hiadana tokoa ny vahoaka malagasy handroso ny firenenay tononona sy angatana amin'ny anaran'i Jesoa ny vavaka ary dia sitrakay ny miombona amin'izay efa nampianariny anay manao hoe ary fiadan'Andriamanitra izay mihoatra no fahalalana rehetra ny hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy. Koa karovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy tompontsika. Mahatoky izay ny antso anareo ary izy ihany no hanefa izany. Mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo. Amen. Mipetraha mivavaka mangina ary avana. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.